Fahameravatsika tsiray avindray tratra ity talata maraina fa 30 volana septambra ity zozan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray ankehitriny dia nandasantsika ny heriny ny fitahina avy aminy ary indrindra ny toromarika rehetra avy aminy ihany koa. Landerantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola vempisaoranao izay ny amin'ny tombonandro izay menao anay anio. Saotra anao manokatra ny masom-panahinay ary mampitodika anay hijery anao amin'izao maraina izao. Mangataka aminao Tompo mba hanavao anay sy analanay amin'ny fakofako-pahotana rehetra ary aoka anay ho tony tokoa izahay satria manana anao izay mpiaro anay. Mitenena raha io fa voninkenao anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinaina antsika androany dia manao hoe miraisa hina mitoro ny filazantsara. Ilay amin'ny Jaona 2:22 manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha maizina fa hanana ny fahazavanaina. Amen. Ny mpanaradian'i Jesosy dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Tsy handeha maizina izy fa hita kosa ny lala marina ka Jesosy no hitaridalana azy. Eo ampizorany ho an'ny ziona mandroso ampinoana dia hiaina fanandramana mamiratra kokoa amin'ny zava-panahy izy ireo. Ny hiraka no tanterahan'i Kristy ilay nahatonga azy andao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba ho eo amin'ny alitaran'ny azo fijaliana feno mistery dia mazava hatrany amin'ny saina ary ho hita fa ilay sorona nataon'i Kristy ny loharan'ny poirana sy foto-kevitra hijoroany asa-pitiavana rehetra. Ny fitiavan'i Kristy no hery manosika ny tena mpanao asa misionera hitety tanan-dehibe, hitety vohitra sy lalam-be sy lalan-kely manerana an'izao tontolo izao. Ny fiangonan'Andriamanitra ety an-tany dia naorina mba hanao asa misionera ko zava-dehibe indrindra ny hahatongavan'ny membre tsirairay ho mpiara-miasa matoky amin'Andriamanitra ary noho izany dia mampiasa ny heriny rehetra araka ny fahafahamanao nomena azy ho amin'ny famonjem-panahy. Takian'i Jesosy ny hanaovan'izany rehetra antsoina hoe amin'ny anarana ny asa ho lohalaharina zava-dehibe indrindra efa tohan'ny saina ka hiarahan'izy ireo miasa ao anatin'ny fahafoizan-tena miaraka amin'ny anjelin'ny lanitra ho famonjenan'ireo olombery izay nanoloran'i Kristy ny ainy dia ny amiko sy ny aminao izany. Ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fananana na ny fahefana na izay rehetra fahafahamanao ara-tsaina sy ara-batana dia fandrombahana an'Andriamanitra sy fandrombahana an'izao tontolo izao satria izany dia fanodinana ny hery izay natokan'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fanavotana an'izao tontolo izao. Fony Kristy tetỳ an-tany dia naniraka ny mpianany izy mba hitory ny fanjakan'Andriamanitra eran'ny Joty ary naseho mazava tamin'ny alalan'izany eo atr'izany fa atzay dia didin'ny mpanaradia azy ny mampita amin'ny hafa ny fahalalana izay ananany momba ny lalàna sy ny fahamarinana ary ny fiainana. Tamin'ny asany rehetra dia nikendren'i Jesosy ny hanofana ihany koa ny fiangonany ho amin'ny asa misionera ary arakaraka ny tomboan'ny hamaroany no hitarany asa mandra-pahatonga n'izao tontolo izao ho voahodidin'ny hafatra ny filazantsara amin'ny alaran'ny asa fanompoana izy ireo. Izany hoe natsoina tokoa tsika iray hina amin'ny fitoriana ny filazantsara ampiasa ny hery rehetra nomeny Kristy antsika satria ny anjerin'ny lanitra rehetra dia miaraka amintsika ho amin'ny famonjenan'ny olombery izay nanoloran'i Kristy ny ainy. Dia ny olona rehetra eo amin'ny tontolo misy antsika izany, na eo amin'ny fianakaviana, na eo amin'ny fiarahamonina, na ireo namana, na ireo mpiaifamolo-bodirindrina, na ireo mifanena amintsika aza dia aoka anetsika hayanara-roatra ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Amen. Vavakisika. Ny Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao nanome an'izay toromarika izany. Mangataka aminao indrindra izahay mba homenao ny hery rehetra ka hanana fahafahampo izay fanaraka amin'ny sitraponao ary andeha ambany fiahinao fanahinao masina no angatana indrindra mba hapetraka ny ambo-po ho ao amin'ny fitoerany ahafahana ihany koa
manana firaisan-kina feny amin'ny fitorinan'ny filazantsara ifamiana izay ifanoana eo am-panatanterahana an'izany minaran'i Jesosy amen. Piaro